eto amin'ny firenena mikambana ao anatiny misy tsika azonao fitinina be hoe tena antony dianao amin'ny maha-ministre ny raharaham-bahiny anao. Ndre mazava ho azy moa fa maha-ministre ny raharaham-bahiny ny tenako dia ato anatin'ity firenena mikambana ity mihitsy ny tokony anehovana an'izany fisoloana tena ny firenena. Ary izay moa no tena asan'ny ministera ny raharaham-bahiny misolo tena ny Madagasikara amin'izay sehatra rehetra iraisana amin'ny firenena mikambana indrindrindrindra sy ny firenena rehetra izay miaraka amintsika. Ka ny fahatongavana eto dia ny fanatrehana ny fitomby enimpolo ny fivoriam-be ny Assemblée Générale ny Nations Unies ary izay ny natongavana eto. Ankoatran'izay koa moa nanararaotra koa fahatongavan'ny président ny transition nanaovana sonia nio protocole d'accord izay mikasika fanafanana tanteraka ny fanamelohana ho faty. Ary koa dia mbola misy koa ny protocole mikasika ny zo ny akisy izay natao sonia androany. Ka ataoko angamba fa efa mahasolo ny ratification zay ary koa tsy maintsy ny ratification moa tsy maintsy confirmena aloha fa ny satria ny filohan'ny nosy mihitsy no nanao sonian'le izy amin'ny maha représentant ny état membre anazy dia ny sisa angamba zany dia ny sometiavana an'io any amin'ny parlement antsika mba ho confirmena le ratification. Zay angamba no azo lazaina aloha hatreto. Misaotra indrindra.